Taom-pianarana 420 sy 520 iovan'ny programa ho an'ny garabola isy ny CEP ho an'ny taona fahadimy. Famoaham-bola tsy ara-dalàna ataon'ny fanjakana tokony antso fivoriana tsy ara-potoana ireo anteny mera satria manitsaka ny LFI 520. Famerenana fifidianana kominaly kandida iray tonga teny anivon'ny Seny androany nitaky ny mangarahara. Manatitra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS indray ianao asaina empanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Nandeso ny filazana nivoaka tamin'ny Madagascar momba azy sy mahakasika ny feuille de route ny filoha Marc Ravalomanana ka nitondra fanazavana ny amin'ny antsipriany mahakasika ireo lainga ireo ity filoha teo aloha ity. Ny antsipriany izay avy hatrany tateriny Ando Miaradina. Namoaka lahatsoratra an-gazety feno fiatsiana momba ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ny Madagascar ny 18 aogositra teo mitondra ny lohateny hoe amin'ny fahino amin'ny 70 taonany eo amin'ny faraparan'ny fiainany mbola mivonona ny mban'ny fireneny Ravalomanana Marc. Lahatsoratra izay tsy misy fanady adiana fa mifototra amin'ny fiampangana diso sy manodikodina ny tantara. Tsy maintsy avotra tsirairay izany mahakasika ireo filazana ireo. Teboka fito no nasongadiny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka nitondra ny fanazavana feno sy marina. Voalohany amin'izany diso ny filazana azy ho enina amin'ny 70 taona. Teraka ny 12 Desambra 1770 ny filoha Ravalomanana izany hoe raha ataony kajy 70 taona izy ankehitriny. Mampiseho mazava io fahadisoana io fa tsy nisy fikarohana sy fanamarinana mialonona moana ny lahatsoratra. Raha ny amin'ny andalana voaloma no misy fahadisoana tahaka izao tsy azo antoka ny ambony lahatsoratra ho iny fanamafisana. Faharoa, nambara tao anatin'ny lahatsoratra nivoaka ity fa efa lany andro ny tondro zotra na ny feuille de route filazana diso avy hatrany hoy Ravalomanana Marc. Nankatoavina teny Ivato ny 12 sy 17 septambra 2012 zany ary nampidirina tao anatin'ny lalàna nasionaly tamin'ny alalan'ny lalàna laharana fa 2012 tsipika ohatra 720 tamin'ny 18 Desambra 2012 izay no mariny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC. Etsy andaniny misy fepetra sasatsasany eo amin'ny tondro zotra no tapitra niaraka tamin'ny fifidianana natao tamin'ny taona 2012 saingy mbola tsy nisy lalàna namongotra na nanapaka fa tsy manan-kery intsony zany. Izany hoe manan-kery ara-dalàna hatrany ny tondro zotra sady loharano ara-tantara lehibe tsy azo tsinotsiniavina. Noho izany ny filazana fa efa lany daty ny feuille de route dia tsy misy famakafakana ara-dalàna. Fahatelo, ny keny SADC, ny firenena mikambana, ny vondrona afrikanina ary ny vondrona eropeanina ho lalàna ara-dalàna sy ekeny rehetra ho fivoahana amin'ny krizy politika teto Madagasikara ny feuille de route tamin'ny taona 2012. Izany no nahafahana nametraka ny governemanta ny marimaritra iraisana, ny parlemanta tetezamita, ny CES na ny conseil électoral spécial ary ny lalàna momba ny famelan-keloka na ny loi d'amnistie. Mitovy amin'ny fandavana sy faniliana tanteraka ny tantara ary koa manamaivana ny ezaka sy anjara biriky lehibe nataon'ny mpanelanelany raisam-pirenena sy ireo fikambanana manam-pahaizana amin'ny raharaha diplomatika sy filaminana araka izany ny filazan'izany ho diso. Teboka faefatra milaza ilay lahatsoratra fa nisy fandosirana ny karakaraina niaraka tamin'ny mpikaramanady nataon'ny Ravalomanana Marc tamin'ny taona 2012. Mbola tsy nisy loharano ara-pitsarana na marina izany. Raha ny zava-nisy tamin'ny 17 Martsa 2012 navelan'ny Ravalomanana Marc eo ampelantanan'ny miaramila na ilay antsoina hoe direktoara militaire ny fahefana. Nomeny tafika ny Andry Rajoelina izany tsy nanaraka ny rafitra ara-dalàna ka ny andohan'ny krizy ara-politika lehibe teto Madagasikara. Nametra-panontaniana ny amin'ny sy fanatrian'ny Ravalomanana Marc tamin'ny fivoriana tapony 17 ny SADC ity lahatsoratra nivoaka ny 18 aogositra ity. Tsotra ny valiny ho Ravalomanana, tsy nahazo fanasana ny tenany. Amin'ny fomba ahoana ho izy no hanomeza tsintsana melohan'olona iray amin'ny sy fanatriana lanonana kanefa tsy nahazo fanasana akory. Fahenina tamin'ny taona 2012 niatrika ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena i Marc Ravalomanana nifanenana tamin'ny Andry Rajoelina, manaprofo izany fa mbola mpanao politika lehibe sy ekeny maro ny tenany eto amin'ny firenena. Tamin'ny taona 2012 tsy fanapahan-kevitra manokana nataony no nitarika ny faniliana ny fifidianana fa itsika iraisana ireo kandida maro sy filoha teo aloha izay niaraka nanao fanambarana iombonana laza ny fanjakany tsy fahamarinana sy ny fepetra tsy mitovy tamin'ny fifidianana. Koa ny filazana fa spécialité mensongère nataon'ny Ravalomanana izany dia famitahana sy fanovanana ny zava-nitranga marina. Farany
nolazain'ny Madaget fa lany andro ny Filoha Ravalomanana. Nampatsahiviny ity filoha am-pirenena ity fa tsy mifototra amin'ny olona ary tsy fampiasa entina ilazana olona ireo voambolana io fa fampiasa kosa amin'ny lahatsoratra na nitota taratasy ara-pitsarana na acte juridique. Io fomba fiteny io dia fankalana manokana fa tsy adihevitra miorina amin'ny lojika sy ny zava-misy. Olom-pirenena sady mpanao politika ajaina sy henono maro na ireo mankafy na tsy azy i Ravalomanana marika hoy ny fanamafisana. Fa voailika ara-moraly sy ara-drariny ny fitondrana Andry Rajoelina any Madagasikara ho filohan'ny SADC raha mbola mitohy ny raha matahora sy ny faneriterena amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana amin'ny teny hoy ny afatra mivantana nalefa ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny chairperson ny SADC. Tsy vitany manimba ny sariny Madagasikara izay fa mandoto ny fitokisan'ny olona amin'ny SADC manontolo hoy ny fanamafisana. Mitaky arak'izany ny tenany ny anajana ireo andraikitra ara-panjakana sy iraisam-pirenena raha tsy izany dia tandrindomindozana ny asina sy ny fahefana ananany SADC manontolo ny Atsipriana izay. Mibaribary ary voapirofo ireo endrika fanitsakitsahana ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto amintsika araka ny taratasy misokatra nalefan'ny Ravalomanana marika ny chairperson SADC androany. Tranga telo voatsela akory no nasongadiny tao anatiny ity taratasy ity. Toy ny makasika ny Rara Gaël Borgia mpanao gazetiny TV5 Monde sy Pauline Le Troquet avy amin'ny RFI izay niara ny fampitahorana sy fanenjana ara-pitsarana nataony fitondram-panjakana. Tonga hatramin'ny fandefasana taratasy mitaky ny anoloana azy ireo avetrany no ny antony lazaina fa miteraka fikorontanana ho an'ny filaminam-bahoaka. Natsikafony ihany koa ny filazana amin'ny Pahibeemaso nataony Andry Rajoelina ny 24 Jolay teo atao amin'ny fahitalavam-panjakana nanohitra ny mahamatianina azy ireo amin'ny mahampanao gazety azy ny ampifanamariana azy ireo ho mety manana tanjona ara-politika. Tao ihany koa ny raharaha nahazo ny mpanao gazety Tsilavina Andriamanga izay avy amin'ny l'Express de Madagascar izay notebahan'ny filohany antenimieran-doholona amin'ny Pahibeemaso ny 30 Jolay lasa teo ary notondroina ho avy amin'ny mpanohitra. Ireo fihetsika ireo izay manitsakitsaka mivantana ny lalam-panorenana malagasy araka ny 10 sy 11 izay miaro ny zo aneho hevitra sy ny zo amin'ny fahalalana maneho hevitra. Manitsakitsaka ihany koa ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena momba ny zo sivily sy politika na ny pacte international relatif aux droits civils et politiques araka ny 10 ny charte africaine ny zon'olombelona sy ny zon'ny vahoaka na ny charte africaine des droits de l'homme et des peuples 10 izay manome antoka amin'ny zo azo vaovao sy aneho hevitra malalaka. Ny fanambarana momba ny fitsipika sy sotoavin'ny SADC tamin'ny taona 2012 izay manamafy ny fanjakan'ny demokrasia sy ny zon'olombelona ary ny rafi-pitondrana na rafitry ny SADC tamin'ny taona 2012 izay nampanantenain'ny Madagasikara ny antoka tontolo manaja demokrasia sy fiasamiafana ara-politika ny fanamafisana. Efa nanaisitra ny Madagasikara ny SADC tamin'ny taona 2012 noho ny fanitsakitsahana ny soatoavina demokratika. Miverina indreo tsy fanaran-dalàna mitovy endrika tamin'izany izay nitranga amin'izao fotoana izao hitantanana ny Andry Rajoelina ny SADC izao. Tranga izay tsy azo ekena velively satria tsy afaka mitarika fikambanana iray izay miorina amin'ny demokrasia sy ny fahalalahana ny olona iray manitsakitsaka ireo soatoavina ireo eo amin'ny taniny. Mazava ny zava-misy raha mbola mitohy ireo fampitahorana sy faneriterena amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana amin'ny teny dia voailika ara-moraly ny maharadrary ny fitondrana ny Madagasikara ho filohan'ny SADC ho Ravalomanana marika tao anatin'ny taratasy mivantana amin'ny chairperson ny SADC. Tsy vitany hoe manimba endrika ny Madagasikara izany fa mandoto ihany koa ny fitokisan'ny olona amin'ny SADC manontolo mihitsy ho ny fanamafisana. Mangataka araka izany ny tenany mba ampitsarana tanteraka ireo fomba fanao manimba ny demokrasia ireo ka najana andraikitra ny raisina ara-panjakana sy iraisam-pirenena ary hamerenana ny fifanarandra raha misy eo amin'ny andraikitra eto an-toerana sy ny andraikitra amin'ny masehatra isam-paritra. Raha tsy izany dia ho tandindondoza ny asina sy ny fahefana ananan'ny SADC manontolo ho ihany Ravalomanana marika. Ivadika lafomba vaoafy isika makasika ny tontolon'ny fifidianana dia vonjomaika ihany ny fametrahana ny gouvernoura hoy ny teo anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tamin'ny taona 2012 sy 2014 notazomin'ny mpitondra fanjakana mandrakity androany ity fanapahan-kevitra ity ka tsy nirosona mihitsy ny fifidianana izay ho lehiben'ny faritra teto Madagasikara hatramin'izao. Raha tsisy ny fifidianana lehiben'ny faritra izay tokony ho tanterahina melohan'ny fifidianana olona dia fanitsakitsahan-dalàna no sady
fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana sy ny demokrasia ny zavatra mitranga hoy ny faneho-kevitra ireo mpanaraka ny raharam-pirenena. Ny antsiprian'izay tanteriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindratsarin'ny Mathieu Princy. Nazava ny fampafantarana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny taona 2024 fa vonjomaika ihany ny fametrahana gouvernoura tokony rosoana araka izany ny fifidianana lehibe ny faritra kanefa hatramin'izao dia raha mahita fa notazomin'ny filoham-pirenena hatraty amin'ny feptom-piasan'ny faharoa ny fanendrena gouvernoura isan'ireo mpifidy manandanja amin'ny fifidianana olona nefa ny lehibe ny faritra noho izany fa nitsakitsahana ny rafitra demokratika sy ny lalam-pandrenana no misy amin'izao fotoana ao anatin'izao fanaovana amboletra natanteraka ny fifidianana olona izao hoy ny sekretera jeneraly ny antoko HVM. Ny lalàna zay nataon'zareo amboletra nataon'zareo Botongero makasika ny Sénat sy ny fifidianana sénateur ny tamin'ny taona 70 sy 2024 dia efa mazava ny voasoritra ao anatin'ny lalàna io hoe ny tamin'ny fifidianana sénateur voalohany ihany tamin'ny 4e république no manankery ny maire sy ny mpanolotsaina an-tanàna iriry ihany no mpividy vaventy dia tsy novainy zareo anie io lalàna io nanomboka tamin'ny 70 ka hatramin'ny taona 2020 zany hoe natao forcine fotsiny no fidianana sénateur tamin'ny mandat 20 sy 2020 amin'izao fotoana zao moa zany tsapany zareo hoe kaikay tsy manara-dalàna izy dia novainy sénateur Tsiebo Maleo ilay lalàna tao amin'ny disposition transitoire hoe mpifidy vaventy manankery amin'izao ihany ary no hifidy ny sénateur. Zany hoe zany tsangan-javatra zany tompoko dia manambara fa misy ny firaisana tsokombakomba natao ny Sénat sy natao ny ataontsika hoe ny haute cour constitutionnelle ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana mahakasika nyty fanaovana forcine ny fifidianana sénateur amin'ny alalan'ny mpifidy vaventy izay ambonin'ireo rehetra ireo mbola maro ireo commune tsy manana be ny tanàna sy mpanolosaina an-tanàna ary fantatry ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana izany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay natao nomaly ho hiatrany ity mpanao politika ity tsy tokony ho verezinjo ireo mpifidy vaventy na iza raha tena tany demokratika mariny Madagasikara ho hiatrany Alain Rasambany. Tsy feno satria tokony mbola hipetraka ny lehibe ny faritra ny mpanolotsaina ny faritra ary ny lehibe ny faritany sy ny mpanolotsaina ny faritany. Zany zavatra zany no midika fa tena manitsakitsaka lalàna mihitsy Madagasikara amin'izao fotoana zao ary ataon'zareo forcine fotsiny le izy. Etsankilana zany tsy ho resahako tsotra fa mbola misy maire be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna mbola tokony ho averina ny fifidianana amin'ireo circonscription électorale reo ary nany CENI ary efa niaikana zany hoe nany CENI koa zany miray tsokombakomba miaraka amin'ny HCC miray tsokombakomba miaraka amin'reto mpanatanteraka na ny gouvernement zay tsy mety hamerina mihitsy an'ireo fifidianana be ny tanàna amin'ny commune maro samihafa zay tokony ho averina. Marina fa mety hoe kely anisa reo fa averiko foana tsy tokony ho verezinjo na iza izy ny mpifidy vaventy manerana na Madagasikara. Tokony ho tanterahana tsy misy atakandro araka izany ny fifidianana lehibe ny faritra anajana ny rafitra ara-dalàna sy soroana ny faniliana ankolaka ny safidim-bahoaka ho hiatrany ny fanazavana. Mbola eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany dia mbola baraingo atreto ny fotoana sy ny daty hamerenana ny fifidianana kominaly amin'ireo commune izay nodidina tokony hamerenana izany fifidianana izany ao aminy. Tonga teny anivon'isy ny androany ny kandida iray nitaky ny mangarara momba ity raharam-pifidianana ity. Nandritra izany no nilazany teo anivony voamera maleo tena misahana ny fifidianana fa raha tsy tapitra mivoaka avokoa ireo didim-pitsarana dia tsy afaka anolotra datiny eo anivony CENI. Ny antsiprian'izay eo amin'ny sarisindratsarin'ny Tahiriny aina. Navoaka ny fitsarana ny 20 Jolay lasa teo ny didy milaza fa averina ny fifidianana be ny tanàna ao amin'ny commune Marovoay. Mananjo ahazo fampafantarana ara-panjakana na notification officielle ireo kandida rehetra raha ny voalazany lalàna organika laharana 2024 aotraotra valo andiny 720. Ampafantarana amin'ireo mpisehatra rehetra voakasika amin'ny fomba ofisialy sy ara-panjakana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na fitsarana mahefa. Mampanankery ny fanomezana notification manokana ho an'ny kandida izany indrindra amin'ny tranga famerenana fifidianana. Raha ny fantatra nefa
dia mbola tsy nahazo izany ireo mpisetra tamin'ny fifidianana tao Marivoay ka izao tonga teo anivon'ny seni izao no sady nanamafy ny fitakinany tokony anatanterana ny famerenana fifidianana any antoerana araka ny voalazany didim-pitsarana. Nanomboka tamin'ny 20 juillet io datin'io fitsarana io nefany mandraka amin'izao fotoana itenenako zao tsy misy notification tonga zany amindreo olona rehetrarehetra zay voakasiky n'io didy io, ny maire ndrindra ny maire nandran'le fitondrana tao anatin'ny fotoana foy zay foanana io, ny conseiller communal rehetrarehetra zay foanana io mbola ny asa mbola manao ny ataony tanteraka mihitsy ao Marivoay. De eo zany fa aveza le mahatonga an'le didy mbola tsy tongana nefa ho ray volana izao. De zay ny nahatongavana ty amin'ny seny mo efa mangetaeta koa zany ny vahoaka hoe elana am'le ononsy elana am'le tsao aiza marina ny tena izy. De amin'ny mahakandidaty ny tena tompona andraikitra voalohany ny tena zany, olom-pirenena koa matombo latsaka fidiana zany olona be olom-pirenena de mba hitondra fanazavana amin'ny vahoaka zany indrindra amin'ny mpanaradia. Manoloana izany ilazany teo anivon'ny seni fa mbola miandry ny didy rehetra mivoaka avy amin'ireo tribonaly na ny filan-kevim-panjakana vao afaka androsony daty amerenana ny fifidianana amin'ireo commune ireo seni. Fa araka ny fanazavandry zareo taty zany de izao misy commune maromaro zany voakasika n'io fitsarana ao amin'ny Cour suprême io, de misy ny efa mivoaka ny etsika Marivoay moa zany nanambitana hoe mivoaka taloloha fa mbola misy zany commune maromaro zany amin'ny 30 mahery zany mbola tsy mivoaka ka miandry an'ireo anareo rehetrarehetra mivoaka zany zay vao mandefa le proposition na daty any amin'ny gouvernement seni. Zay zany no valiteny azo tato. Antony maro no mampitarazoka ny famoahana ireo didim-pitsarana raha ny loharano-baovao. Eo ny resaka indemnité satria arakaraka ny fotoana iasana no andoavan'ny fanjakana izany. Ankoatra izay anefa dia voalaza fa misy kajy ambadika ho an'ny fifidianana olona raha ny fanazavana avy amina loharano-baovao iray. Nanamafy hatreto ny teo anivon'ny seni omaly fa tsy ampihemitra sy tsy asakana ho an'ny fifidianana olona ny fahabangan'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna. Hatreto ihany koa mbola tsy misy lista ofisialy milaza hoe firy marina ireo commune mbola manana olana sy tsy manana ben'ny tanàna voafidim-bahoaka hatramin'izao. Andrasana ny toyny. Vao makasika ny teti-bolam-panjakana sy ny famoaham-bola miopapa nataon'ny fanjakana malagasy kosa indray dia tokony antso fivoriana tsy ara-potoana ny eo anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona ijerena kaiky ny famoaham-bola mihoatra ny teti-bola sy tsy mazava ataon'ny mpitondra fanjakana hoy ny faneho-kevitra mpanao politika. Tsy maintsazaina ny fitantanana ara-dalàna sy ny mangarahara satria volam-bahoaka no resaka fa tsy tombotsoan'ny mpitondra hoy hatrany ny fanamafisana. Ny antsiprian'izay tanteriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy ny ratsarin'ny Mathieu Prince. Eo anatrehan'ny fahantrana sy ny olana ara-toe-karena lalina iainan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao dia karazany mandaty sany malagasy ihany ireo fanapahan-kevitra momba ny famoaham-bola avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana izay tsy mandalo fankatoavana eo anivon'ny androm-panjakana roa tampanao lalàna hoy Alain Rasambany. Raha tsy haivina dia ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona no tompona andraikitra amin'ny fanaraha-maso sy ny fanapahan-kevitra momba ny vola miditra sy mivoaka ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tsy azo ekena noho izany ny fanapahan-kevitra samirery ataon'ny mpitondra amin'ny famoaham-bola na mametraka teti-bola mihoatra ny vola voatokana amin'ny teti-bolam-panjakana tsy mandalo fivoriana manokana na session extraordinaire ho hiatrany ny fanazavany. Manoloana izao zava-misy izao dia miantso ireo solombavam-bahoaka na avy amin'ny fitondrana na avy amin'ny fanoherana mba hijery akaiky sy hitaky fivoriana manokana hijerena manokana io resaka famoaham-bola miopapa nataon'ny fitondram-panjakana io. Zay mahatonga ana amin'ny teny androany hoe efa fanitsakitsahana lana diso tafahoatra ny atao amin'izao zay be loatra ny didim-panjakana raisina amina famoaham-bolam-panjakana tsy nahazo fankatoavany anterimera roa tonta. Dia io izao androany hoe miantso ao an'ireo solombavam-bahoaka ataoko hoe maro anisa satria ianareo ane no anisany mpanapa-kevitra eo anivon'ny anterimera amin'izao fotoana zao ore tompoko sao dia mba diso tafahoatra loatra ny fanitsakitsahany mpanatanteraka ny tatapon-dohanareo fanjakana mpanao lalàna satria raha izao famoaham-bola eo lay prime eo lay fanaovana vila ho any tsy akory ratsy zany fa viriko foana tokony hierana tokony hanaovana session extraordinaire zany eo anivon'ny anterimera
pirenena sy anteleveran-dolona afahana mahazo alalana satria tsy volany président république io ampiasaina io, tsy volany premier ministre io ampiasaina io, fa volam-bahoaka io. De mila arahina ny orthodoxie financière et budgétaire makasika ny famoaham-bolam-panjakana fa tsy akory tataitra ny filoha fa nandresy ny barea tataitra ny filoha fa hoe sanatrarezaka hoe misy fahoriana tsy misy olo-majo hoe mbo malazy de betsaka ny vola zay tsy fantatra koa hoe firy lavitry ariary nomeny fanjakana ho tambiny reny olona maty tena mbo malaza reny etretra de io izy zao androany hoe oka ry tompoko aza atao ohatran'izany kosa fitantanana ny ty raharaham-bahoaka ty satria raharaham-pirenena ny tantanana eto fa tsy raha-tokantrano ny mpitondra ka oka mba tsy tonga saina atsika. Tsy azo ekena ny fampiasam-bola tsy misy mangarahary satria tombotsoan'ny vahoaka malagasy no resaka eto fa tsy tombotsoan'ny mpitondra ny fitantanana ara-dalàna sy mazava no anisan'ny andrin'ny demokrasia ho iatrany Alain Rasambany. Fa vao makasika ny tontolon'ny angovo kosa indray dia mampikolay ny maro tato ato ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahana lavareny miverimberina anatina andro fiasana ho an'ny teto Andrenivohitra. Mahatratratra any amin'ny 4 ora isan'andro izany fahatapahan-jiro sy fahatapahana herinaratra izany ho an'ny faritra sasany. Lainga Skopagambava ny filazanina fa ho foana ny délestage raha tsy misy ny fanovana-paikady ary ho reraka hatramin'ny toe-karena raha izao zava-misy izao hoy ny faneho-kevitra ireo mpanara-baovao sy ny mpanaraka andraram-pirenena. Ny antsipriana izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Mahatratra 427 miliara ariary nitrosa ny jirama amin'ireo mpamatsy manodidina ny 400 tapitrisa dolara nitrosa amin'ireo mpamatsy avy amin'ireo sehatra tsy miankina ka ao anatin'izany ny soloka sy ny angovo raha nitatitra farany nataona 424. Mihoatra ny 500 miliara ariary ny totalin'ireo trosan'ny jirama ireo raha nambarany tale generaly ny orinasa ity farany. Mahakasika ireo mpamatsy madinika manodidina ny 20 miliara ariary ary ireo lehibe toy ny mpamatsy fuel sy ny IPP na ny independent power producer. Atreto mbola manaratsy endrika ny fitantanana sy ny fahafahany ity orinasa goavana ity miverina amin'ny laoniny izany hoy ireo mpanaraka andraram-pirenena. Mila miala amin'ny mpamatsy solika mahazatra isika vao ho tafarina ny jirama hoy hatrany ny fanazavana. Tsika ve manana mariage engagement amin'ireo mpamatsy herinaratra vahiny eto amin'ny tanàna zao zay tsy maintsy hoe mividy lafitsika de mivarotra mora zay zany ny problème amin'izao fotoana zao ary na rovina raha zay foana le système iainantsika tsy afaka elana de na rovina zany de tsy ho tafavoaka mihitsy ny jirama ary hoaratrosa mandrakizay doriamentsika ka eto zany de te hanova système te hanoro hoe inona ny zavatra ga tena tsy vahaolana. Voalohany indrindra aloha tsika manana an'le huile lourde ary olo io problème zany dia hoe le tsy compatible amialatsiny amin'ny fitenena am'le groupe eto Madagasikara izy io ka eto de manora ny indonesianina de spécialiste za tany Azia any miasa ary eo zany de spécialiste amin'ny fanamboarana ny groupe io raha isambotra vola ihany tsika maninona raha any no manao investissement zay de investissement tsy betsaka de mandrakizay famindrapony satria tsika mamokatra an'le huile lourde fa tsika ve manana engagement am'reto malahirana moa miteny fa karana malagasy ireo de tsy maintsy izay foana iakonto amindreo ka eto zany de manoro an'izay torohevitra zay. Mila paikady vaovao ny jirama hoy hatrany ity mpandinika raharam-pirenena ity miteraka akonratsy amin'ny toe-karena ny olana arangovo eto amintsika hoy hatrany ny fanazavana. Bon amin'ny andro tsy aviorana de io zany andekalaiky io koa azo atao rano mihodina io zany koa solution anankiray ihany azy koa manao an'izany fa tsy voatery hoe iandry aviorana foana zay vao hoe ho feny zany ny herinaratra zay vatsina afaka ahodina io sa système daholo zany vahaolana zany betsaka. Manana sata manokana koa any jirama tsy etehitra amin'ireo mpamatsy solika eto atoeran'ireo fa manana sata manokana ary tsy voatery koa hoe ireo ny vidianana fa mamatsy manokana mihitsy tsika olona efa tsara fifandraisana amin'ny Dubai amin'izao fotoana zao mahazo mora tsika fampidirana azy eto mora miena 400-500 tompoko ny vidin'ny solika satria miainga amin'ny daholo ny fiaina pirenena. Nitrosany jirama izay voarakitra ao amin'ny lalana feny teti-bolana sy pantsina ho an'ny taona 420 na ny LFR 420 no nanerin'ny fanjakana amoaka vola amitetina 3.7 miliara ariary ho an'ny fandoavana amin'ny ampahany adidina petraka tamin'ny jirama. Tsy vitan'izany
fa mbola eo ampitadiavana vahaolana amin'ny vola mitetina 700 miliara ariary ny fanjakana izay miankina amin'ireo fampirarahana amin'ny mpamatsy lehibe. Anisan'izany ny mpanafatra fiolona sy ireo mpamokatra tsy miankina na ny producteur indépendant raha ny fanehokevitra hatrany. Mbola eo amin'izay vaovao ny jirama izay hatrany dia fandroana piasa tsy ara-dalàna fanovana ny sataka nefa tsy ny fanarahana. Fidirany sehatra tsy miankina amin'ny fitantanana ny orinasa jirama, ireo no atahorana ampiakatra tsy aradrariny ny vidin-jiro sy ny rano. Hoy ny piasa misotro ronono teo anivon'ity orinasa ity ho an'ny androany. Izy ireo izay nanao sitinina tetsy amin'ny birao ny jirama Ambohijatovo ny taky ny azoan'izy ireo ny antsipriany izay. Miamafy ny olana mianjady amin'ny orinasa jirama akoatra ny délestage tsy misy farany sy miampitombo amin'izao fotoan'izao dia mitaraina ireo mpiasa misotro ronono ao amin'ity orinasa mpanjakana ity manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro ataon'ny mpitantana. Azo atao tsara ny manarina ny orinasa na manao plan de redressement entitra ho ireo mpiasa ny jirama misotro ronono raha manana finiavana ara-politika marina ny fitondrana. Ankoatra ny olany délestage izay tsy ahitana vahaolana maharitra dia nambaran'ireo mpiasa misotro ronono fa maro ireo mpiasa norohana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ka tsy noraisina an-tanana ny zon'izy ireo. Nasian'izy ireo resaka ihany koa nikasika ny sata vaovao napetraky ny fitantanana ka nofafana tanteraka ny sata teo aloha anefa tsy nisy fifampidiniana tamin'ireo vondrona voakasika. Raha ny voalaza ny sata vaovao dia tafiditra ao anatin'ny filakevim-pitantanana ny sehatra tsy miankina toy ny SIM, ny GEM ary ny FIFPAMA. Manay mafy anefa ireo mpiasa misotro ronono eo anivon'ny jirama ireo fa mety ho fehezin'ireo sehatra tsy miankina ireo ny politika ara-barotra ao amin'ny jirama, indrindra ny fametrahana ny vidin-jiro ka hiteraka faty antoka izany. Ty délestage dia tsy misy vahaolana mihitsy mive tokony atao amin'ity délestage fa raha ny tena marina nge raha zany jirama zany dia mora renina ary tsy dia sarotra mamerina manarina ny jirama io raha misy ny firaisan-kina zany ary misy an'le volonté politique. Vahaolana angamba ozy hoe tsy dia sarotra raha ohatra nefa voalohany indrindra aloha ny tena olana tamin'ny jirama dia ny fanalana ny nalanan'ireo fanalana n'ilay reo herim-pamokarana tato ny orinasa jirama izay lasan'ireo any velany zany dia lasa voatery mividy ny jirama amin'izao fotoana vidy lay angofo zany avanan'ireo fournisseur d'énergie ireo izay rahantsika malala fa mividy lafo izahay nefa ny avy eo mivarotra fampiantoka. Manarak'izay misy an'ity ilay statut vaovao asiana resaka ihany moa le statut vaovao fa io resahana be mahitsy izay nitolo mampiasa ihany teo momba le statut vaovao tsy ekena le statut vaovao satria ny antony izao 75024 ino ny atao hoe ordonnance loi jirony ty jirama ty nefa dia tokony fafana fotsiny botolo tao anatin'ny ihany zay fa dia soloana nray soloana vaovao zany hoe tsy mety intsony fa mila soloana ilay statut vaovao. Raha malala za fa statut vaovao io raha ohatra ka io no miperaka ao dia tia ny zavatra misy. Ny anatin'ny conseil d'administration tompoko dia ny misy an'ireto ina mosy teo secteur orinasa izay mitatana ny orinasa ngezabe zany SIM, GEM, FIFPAMA. Raha hiditra ao anatin'izany conseil d'administration izay izy ireo dia tena loza be mihitsy hitranga satria izao ho feheziny mety ho feheziny vidin-jiro. Nanao sitina teo alohan'ny biraon'ny jirama teny Ambohijatovo androany ny mpiasan'ny jirama nisotro ronono manoloana ny tsy fahafahan'izy ireo misitraka ara-dalàna ny fandraisana an-tanana ara-pahasalamana izay zon'ny mpiasa misotro ronono araka ny lalàna mifeny fikambanana sy ny fitsipika anatiny. Araka ny fitarainan'izy ireo dia voatery ny ala am-paosy ireo mpiasa misotro ronono amin'ny fifidianana fanafody sy fitsaboana isan-karazany kanefa tokony hisitraka remboursement na famerenam-bola amin'ny sara-pitsaboana izy ireo. Anisan'ny fitakian'izy ireo ihany koa ny anampiana fanafody ao amin'ny centre médico-social ny jirama satria maro amin'ireo fanafody ilaina no tsy misy ao ka tsy maintsy mividy any ivelany amin'ny vidiny lafo be ireo mpiasa. Tsy ireo mpiasa misotro ronono eto Antananarivo ihany no manao izao fitakiana izao fa ireo avy amin'ny faritra ihany koa. Araka ny vaovao voaray dia maro ireo foibe ny jirama amin'ny faritra no tsy manana fitaovana na fanafody araka ny tokony ho izy ary tsy mahazo valiny mazava amin'ny fitarainana ny mpiasa misotro ronono any an-toerana.
fa de mbola zoana retraité mahitsiny zany a no misitraka ny fanafody zay hitsabona anay mpiasa retraité de zay no takina tao anatin'lizy a be da be reo mpiasa namana zany tsy mahazo an'izay valon'lay tsy mahazo an'le valon'le remboursement médicaux de zay nampatonga ny fihetsehana voalohany teny aloha ny faharoa de ty resaka ihany koa mampatonga an'lay remboursement médicaux de vita zay aposy a fa raha tena marina tokony asiana fanafody eo amin'ny centre médical social ny Jirama io ankehitriny zany aloha de tsisy fanafody mihitsy eo amin'ny centre médical social ny Jirama io a nefa ny hatramin'izay io dia misy fanafody foana tsy voatery hividy fanafody any ivelany zany no marary ny mpiasan'ny Jirama sy ny ankohonany fa ao amin'ny CMS de tokony vita zany fanafody zany rehefa tsy misy zany fanafody ao amin'ny CMS a dia voatery sy maintsy miroso amin'ny fividanana fanafody a ny mpiasa sy ny retraité velan'ny Tananarivo zany raha malala moa fa ny Jirama manerana ny nosy a de misy an'ireo convention misy docteur zay médecin conventionné ilarazana anazy any amin'ny site ny Jirama zay any velan'ny Tananarivo reny amin'izao de tsisy zay comme médecin conventionné zay intsony fa izay zany a de nitako koa zahay hoe avereno reny médecin conventionné satria misy mpiasa any reny de zoan'ireny mpiasa reny koa zany misitraka zany fanafody zany ao anatin'ny fitsaboana anazy. Eo anatrehany izany rehetra izany dia miantso ny tompona andraikitra isan-tsokajiny ireo mpiasa ny Jirama misotro ronono mba handray andraikitra aingana sy entitra ho famahana ny olan'ny mpiasa misotro ronono io amin'ny alalan'ny fanitsina ny fitantanana, ny fanajana ny zo ara-tsosialy ary ny famerenana ny fifampitokisana amin'ny mpiasa sy ny vahoaka izay misedra ny olan'ny délestage. Tontolo ny fampianarana kosa indray dia efa niatrika fiofanana momba ny fandahara-pampianarana vaovao ireo mpampianatra amin'ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana indrindra ho an'ny klasy taona voalohany ka hatramin'ny klasy taona fahatelo. Raha mijanona amin'ny programa teo aloha kosa ireo taona faefatra sy ny taona fahadimy hoy ny fanazavany tompona andraikitra. Ankoatr'izay ho fanamavanana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny dia nisy ireo sekoly niezaka nanamora ny fandoavana sara-pisoratana anarana raha ny fanadiadiana ny antsipriana izay. Ny 20 septambra 2024 avy izao ny fidirana ofisialy ho an'ny taom-pianarana 2024 2024 na dia efa nisy aza ireo niditra tamin'ny ity herinandro ity efa niatrika fiofanana niaraka tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina mialohan'ny hidirana amin'izao taom-pianarana vaovao izao ho fampiarana ny fandaharam-pianarana vaovao araka ny fanazavany taletsekoly iray dia efa nivoaka ny fandaharam-pianarana vaovao ho an'ny klasy T1, T2 ary T3 ho an'ireo klasy T4 sy T5 kosa mijanona amin'ny fandahara-pianarana teo aloha ihany hatreto hoy ny fanazavana. Nambarany taletsekoly tsy miankina fa ilaina ny fiofanana amin'izao fanavaozana izao satria miova ny fomba fandraisana an-tanana ny taranja, ny tanjona pedagojika ary ny paikady ny fampianarana. Ny sekoly tsirairay no miantoka ny saran'ny fiofanana raha toka ny ministera kosa no manome ny fiofanana. Hatreto aloha zany a nisy nanao formation tato aminay a ny classe T1, T2, T3 zany hoe ny 11e, 10e, 9e efa manao le nouveau programme fa raha ireto rapisany voaka reto aloha dia ohatrany tamin'ny herintaona ihany no ampiarana zany hoe sady efa afaka ampiasa an'le vaovao zany zay amin'izao no mampiasa an'le teo aloha ihany fa amin'ny akapobeany aloha zay tsy nahavitana formation dia mitovy amin'le teo aloha foana aloha hatreto. Eo amin'le hoe mitovy amin'le teo aloha zay mety manahoana firafitry ny fandahara-pampianarana zany? Firafitry ny fandahara-pampianarana moa dia toy ny mahazatra foana any a ny fanjakana mandeha bimestre fa ho anay privé moa manana safidy ihany izahay a dia afaka misafidy ny bimestre sy misafidy ny trimestriel ihany izahay dia arakarak'izay nanaovanay amin'ny programme fa tsy mivoana amin'ny programme fampianarana fanjakana eto Madagasikara. Io zany aloha tsy maintsy manasafidy ianao an'le fiofanana ary tsy maintsy mahafantatra ny zavatra izay mitranga vaovao foana isika dia amin'ireny zany a dia tsy maintsy manao izahay dia ny ohatry moa zany filazako an'izany ny misy per diem omena an'zareo tsy maintsy satria ny frais ny sakafo dia tsy maintsy ny sekoly no miantoka an'ireny fa tsy idiran'ny fanjakana mihitsy kanefa izay tsy maintsy mahafantatra mitovy amin'ny programme fampianarana amin'ny fanjakana.
Ny 20 septambra 2024 avy izao ny fidirana ofisialy ny mpianatra manerana ny Madagasikara ary isan'ireo nanatrika fiofanana ihany koa ireo mpampianatra avy amin'ny sekolim-panjakana ho ny fanazavana ny lehibe ny farim-piadidim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra. Raha ny calendrier izay nomen'ny ministera zany dia ny 8 zao tsika no miditra ny mpianatra. Ho anay eto Antananarivo renivohitra dia manomana ny izay rentrée zay zany hoe tamin'ity semaine ity nanatanteraka ny journée pédagogique zay ho an'ny mpampianatra formé na meny toromarika farany hiatrehana izay fidirana zay. Efa nisy moa ny note izay navoakan'ny ministera mahakasika ny rentrée scolaire dia ho anay eto Antananarivo renivohitra dia manaraka an'izay antsakany sy andavany izahay. Ny mahakasika ny atotanisa amin'izao fotoana itenenitsika izao ngamba mbola mandeha ny inscription sy ny réinscription eny niveau sekoly. Donc raha tsy tena efa tafiditra mihitsiny zay vao afaka manome atotanisa isika. Etsy ankilany izany no amafisy ny talentsy-sekoly fa misedra fahasahiranana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny tamin'ny fampidirana ny zanany hianatra tamin'ity taona ity noho ny olana ara-tsosialy iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ka lasa tsy maintsy nojerena izay hanamorana ny fandoavana ny sara-pisoratana anarana. Izao fotoana izao tena iaraha malala mihitsy ny fahasahiranana dia ho an'ny sekoly manokana aloha dia nisafidy izay afaka zarana indromen'ny taona ny fandoavana izay fanoratana fanavaozana fanoratana ny ankizy izay dia misy nefa indray aman-dreny mahavita an'ilay izy tonga dia indray mandeha ho an'ireo izay tsy mahavita kosa dia alohan'ny fidirana tsy maintsy vitany avokoa ny zavatra rehetra ka hatreto aloha izahay dia isaorana ny tompo fa efa 7,600 izao no efa vita ny fanoratana ny ankizy amin'izao. Efa mamara-parana mihitsy izay satria androany farany fisoratana anarananay dia amin'ny talata izay efa hiditra hianatra. Maro tamin'ireo sekoly tsy miankina moa no niditra nianatra tamin'ity herinandro ity raha toa ka amin'ny 9 septambra kosa ny ankamaroany vao hanomboka ny taom-pianarana 2024 2024. Izay ny amin'iny fa eo anatrehan'ny fiovaovan'ny toetrandro sy fidiran'ny vanim-potoana mafana izay manampitrotraka amin'ny fiparitahany aretina toy ny tazomoka sy ny grippe dia ilaina ny fitandremana sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra indrindra amin'ny fiarovana ny ankizy sy ny fianakaviana amin'ny ankapobeny. Hoy ny fanazavana mpitsabo teo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana manasaraka vonandro isika amin'izao fotoana izao mitondra fiovana eo amin'ny toetry ny rivotra ny maripana ary indrindra eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona izany. Maro ireo fambara mety hitarika aretina eo amin'ny vatan'ny olombelona hoy Dr Philippe Barnian mety mahatsapareraka ny olona iray eo ihany koa ny olana itaovam-pisefoana noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro amin'ny maraina sy hariva araka ny fanazavany ihany dia hiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny mafana isika afaka kelikely eo ka mitombo ny trangana tazomoka indrindra amin'ireo toerana sy faritra Bemoka etsy ankilany amin'izao fotoana fidiran'ny mpianatra izao dia maro ihany koa ny trangana gripa sy aretin'ny itaovam-pisefoana miantso ireo ray aman-dreny dokotera mba hanamafy ny fepetra hiarovana ho an'ny ankizy ary ho an'ny olon-dehibe ihany koa. Ny aretina moa tsy misaraka amin'ny olombelona foana mandavataona antsika zao vao miala tamin'ny atsika dia somary miditra amin'ny mafantsika izany zao ny dikan'izany zany dia ampisaivina foana ny fisotroana rano eo amin'ny 2 litatra eo zany antsika malagasy milanja amin'ny 5 kilao eo tsika fa manatombo zay raha manatombo lanja fa meny zay raha mena lanja dia ampisaivina foana ny rano tokony ampangotrana tsara amin'ny daholo zay efa sotroina. Ny fitafiana satria manomboka mafantsika dia ny anatin'ny indrindra mikasika amin'ny hoditra tokony ho amin'ny landihazo na coton satria mitroka atsembohana ny koa tsy dia mafana rehefa mafana ny andro dia ny rehefa tena tsoatsika mafana tonga indray ny moka rehefa mafana ny andro dia ny hoavy koa zany ny tazo vokatry ny kaikitry moka ny ato amin'ny tazo vokatry ny kaikitry moka zany dia ady amin'ny moka totovana dia n'izao reny rano miandrona manodidina ny tanàndray satria amin'ireny moka no manatody rehefa tsy misy rano miandrona dia tsy mitovy mihitsy ny fiainan'ny moka
isorona le lobolobona manodidina ny tanandre satria am'ireo moka miafina rehefa amin'ny atoandro a dia rehefa amin'ny rifa idina daholo varavarana rehetra vao mandrehitra jiro ao an-trano. ilaina trany araka izany ny fitandremana ny fampatsiahivana ary ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay sy ny fianakaviana mba hitandrona ny fahasalamana ho an'ny kely sy ny lehibe. Lafim-baovao afa tanteraka makasika ny toetry ny andro dia ho betsaka ny rotsakorana amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'i Madagasikara ho an'ny rampitso sabotsy fa enina sy ny alahady fa 7 ny volana septambra ity araka ny tombana nataon'ny sampandraharaha mpamantatra ny mety ho toetry ny andro mety hiteraka tondra-drano fihotsahantany ary fiakaran-renirano izany namoaka fampitandremana amin'ny loko mavo ho an'ny Ambatosoa Analanjorofo ary Antalamo ny teo anivo ny sampana mpamantatra ny toetrandro ny Atsipriana izay. Tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinananosy. Araka ny vinavina mety hahatratra 70 hatramin'ny 50 milimetatra ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora ho an'ny rapitso asabotsy 9 septambra alina hatramin'ny alahady 7 septambra 2024. Manoloana izany isy ny fiatraikany amin'izany amin'ny asana mandragana andavanandro satria hiteraka fiandronan'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka sy fiakaran'ny renirano ary fihotsahantany sy ny lalana amin'ireo toerana marefo izay mety ampidi-doza. Noho izany nahazo fampitandremana amin'ny loko mavo ireo toerana ireto toa ny Ambatosoa, Analanjorofo ary Antalaha. Manentana ny rehetra anaraka tsy tapaka ny toromarika atolotry ny tompon'andraikitra eny fotony. Izay amin'iny fa ny savoritaka vao maraina ireo mpivarotra tetsy amin'ny tsenan'Ambanidia androany. Raha ny fanazavana nataon'ireo mpivarotra dia nisy teratany vahiny nandrefy ny tsena. Mbola tsy nisy kosa ny fanazavana ofisialy avy amin'ny commune Antananarivo momba ity raharaha ity raha ny vaovao ihany. Hatreto dia nilaza ireo mpivarotra fa tsy nisy ny fampivoriana na fampafantarana azy ireo avy amin'ny ben'ny tanàna fa dia didimidina toy izao foana no zavatra mitranga hoy ireo mpivarotra ireo. Ny Atsipriana izay eo amin'ny sary sindratsariny Tahiriny aina. Efa ho 2 volana lasa izay nisy teratany sinoa tonga ary nandrefy ny tsena teto Ambanidia izay ahitana mpivarotra 200. Androany indray dia mpandrefy tany na ny géomètre ny tonga tety hoy ireto mpivarotra eto amin'ny tsenan'Ambanidia. Tsy nisy fampafantarana ofisialy fa tonga dia ireo mpandrefy no tonga teto androany hoy hatrany ireto mpivarotra. Hoe mba alao mba hipetraka amin'izao aloha satria omena ny tapoka izay zany tsy misy fampiomanana dia ny amin'izao moa fidiran'ny mpianatra samy sahirana daholo ny olona. Ao ny manana vola amin'ny banky tsy maintsy andohany izany karaha sanatria izany mialeto zay dia ahoana zany tsy maintsy ho aloha mety ho alain'ny banky ny entana satria any ny antoka mantsy. Manaiky an'ilay fanatsarana fa rehefa mba tsy mikitika an'ilay fivelomana fivarotana eto zany aloha satria na le toerana amindrananay ary zao hatreto hoe hoaiza. Dia zay zany mba angatahanay hoe aleo aloha mba fanatsarana fotsiny atao fa tsy kitihana mihitsy le resaka mpivarotra satria na ny asinanay raha tsy misy dia hoaiza tsy sakafo zany ireo olona rehetrarehetra ireo fa zay manaiky ny fanatsarana fa oka kosa aloha le fandrodanana mba tsy atao aloha. Rehefa ny savoritaka ireo mpivarotra dia tonga tety ny lehibe ny boriboritany raha ny fanazavana. Nilaza ny tenany fa isy fanamboarana ny tsena saingy tsy ahetsika amin'ny toerana ireo mpivarotra 200 ao. Tsy mahatoky io filazana io anefa ireo mpivarotra satria eo no ivarotan'izy ireo kanefa eo no asy-panamboarana. Androany indray ny tonga tany ny délégué nitondra an'ireo géomètre ireo hoe tsy maintsy amboarina ny tsena fa nareo tsy miala eo. Dia nefa aminay mpivarotra le izy ohatrany tsy mitombony satria raha ohatra hoe misy ny fanamboarana tokony ampiantso andefa filazana ny mpivarotra aloha izy ampivory. Nefa tsy nisy ny zavatra zany fa tonga dia zavatra teneniny hoe amboarina ny tsena dia eo ihany nareo mijanona. Raha misy zany fanaovana construction zany amiko aloha ohatrany tsy mitombona satria ahoana fomba hijanona ivarotra zay nefa ohatra hoe apakatra anao ny anina rehetra izy tsy mitombona le izy. Ny taona 2024 no nanamboarana ity tsena ity. Mbola nalalaka ny toerana tamin'izany ka nisy toerana nahafahana namindrana ireo mpivarotra ka tsy tapaka ny fivelomany. Amin'ity indray mitoraka ity anefa tsy fantatra hoe aiza ny toerana amindrana azy ireo ka manahy ny ahatapahan'ny fivelomany ireto mpivarotra. Tamin'ny andro Ravalomanana nanao ity tsena ity. Rehefa nataony data zany ity tsena ity dia vita tsara ohatr' zao
dia ankehitriny izy fantatra hoe omena sonovely atsiana sa omena aniza sa omena aniza fa refesina le izy tiako mariana zay satria le toerana ifindrana zany tsisy satria le toerana findrana taloha fa feno olona le ary amin'ny pharmacie amin'ny totobato ary ambany ary dia ny mpivarotra zany mbo miangavy hoe alolo mbo afaka heritaona fa ikenay le fanatsarana tsy mandany zany zay alolo mbo amin'ny heritaona zany mbo asiana fampiasana zany satria mifanjakana zany lolavinay tapoloha dia mbo asiana zany fanatsarana zany amin'ny tsena zany dia aloha mbo hoe afaka tapitra zany ty taona ty dia mbo misy homana ny mivarotra rehetrarehetra zay zany mbo agatanay tompo mivarotra ato aloha maromaro ihany eo amin'ny zato mahery kely eo zany eo amin'ny 120 eo niezakana anatona tena nivony boriboritany izahay saingy tsy tao ny lehibe ny boriboritany fa hoe nivory niaraka tamin'ny lehibe ny tanàna nilaza ny revitra faharoa fa tsy ahetsika amin'ny toerana ireo mpivarotra saingy isy ihany ny fotoana ahatapaka ny fitadiavan'izy ireo manoloana ny fametrahana ireo fitaovana sy ny fandrafetana izany etsy ankilany nilaza ny mpanolotsaina ny tanàna fa mbola tsy nisy délibération momba ny fanamboarana na ny tsenana ambany dia nandalo teo ambany mason'izy ireo ka andrasana ny toyny hotaterina amintsika eto ihany moa ny toyny izay vaovao rehetrarehetra izay fa tsy mitsahatra ny fanafian'ny Israely any Gaza amin'izao fotoana izao efa mihoatra ny 700 ny tanàna no eo ambany ny fifehezan'ny Israeliana raha ny vaovao azo farany mitombo ihany koa ary miamafy ny fanafiana Israeliana miaramila analy no natsoina iomana amin'ny ady ho an'ny Hamas ankoatra izay olona miisa ray tapitrisa no voatery mandositra saingy nolazay Cross Rouge fa tsy azo tanterainy izany ny anoanana sy ny tsy fampiny loharano-karena any antoerana ny antsipriana izay ny tifitra manokana tany antsinana ny tanàna ny Gaza ny tafika Israeliana isan'ireo toerana nianjeran'ny bomba ny trano patao amin'ity hopitaly iray ity izay nahitana ireo palestiniana namoy ny fianakaviany ny tomany naneo ny alahelo ny manoloana ny fahafatesany havan'izy ireo no nitaroka bomba niezaka nanome tany-tsorika ireo ny ekipa sivily nanomboka tamin'ny asa famonjena sy fanavotana fantatra fa mihoatra ny 50 ireo naratra no raisiny hopitaly an-tanana araka ny zava-misy ankehitriny tratra nitaroka bomba mahery vaika sy miaina ady-poko ary rava-tanteraka i Gaza amin'izao fotoana izao ankoatr'izay tamin'ity alakamisy ity nilaza ny fiarovana sivily fa olona n-jato no may ka ny atsasaka ireo namoy ny ainy dia avy ao amin'ny tanàna ny Gaza izay toerana kendrena indrindra amin'ny fanafian'ny tafika Israeliana na dia tsy mbola nanambara mpahibe maso ny fanombohan'ny drafitra fanafiana amin'ny tanàna aza ny Israeliana dia nilaza ny mpitondra tenin'ny tafika Israeliana fa ny 700 ny tanàna no voafiny ankehitriny ivelatra sy hamafy ny fanafiana ato anatin'ny andro ho avy raha ny vaovao ihany nanomboka ny antso ireo miaramila voahomana mpilatsaka ny sitrapo analiny ny tafika Israeliana ho fanomanana ny fanafiana mahery vaika kokoa atao amin'ny Hamasy mampanamafy ny fianakaviam-be sy ny fikambanana iraisam-pirenena ny zava-misy etsy ankilany palestiniana ray tapitrisa no miandry fialokalofana amin'ny faritra atsimon'ny tanàna nilaza nefa Cross Rouge fa tsy azon'ireo mponina tanterahina ny fialana noho ny anoanana mahazo ny vahoaka Mysterin'ny piramida iray any Egypta tovolahy 20 taona saika amakitrano saingy nifanehitra tamina dadabe mpanao ady tontondro fahiny lehilahy iray niafina tany anaty alany Vietnam manandritra ny 170 taona ireo no tranga afakely hoetiny saranja raha tiana amintsika amin'ity alina ity ny aina niafina tany anatin'ny alany Vietnam nandritra ny 170 taona ny Van Long tsy nalala koa ny fisian'ny tontolo moderna sy ny fisian'ny vehivavy ny tenany fony izy zazakely dia nentin'ny reny nandositra niaraka tamin'ny Van Long nandritra ny ady tao Vietnam tao ariny ny faravan'ny tanàna noho ny bomba niafina lalina tany anaty ala izy mianaka ary tany noho ny biazy ny Long nanao fitaovana tamin'ny hazo sy akanjo vita amin'ny hoditra hazo ny rainy ary nanorina trano hazo sy bambo tany anaty ala ny ataka amin'ny fiarahamonina ny rainy no nitahotra ka nafeniny tamin'izany ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiarahamonina tao anatin'izany ny fisian'ny vehivavy nentin'ny ray niverinantana an-dehibe Long ny taona 17 ka gaga sy verisaina ny tenany tamin'ny fahitana ny teknôlôjia sy ny fomba fihetsiky ny fiarahamonina ary ny fifandraisana manolana sahirana tamin'ny fahafantarana ny mahasamihafa ny lehilahy sy ny vehivavy ny tenany
satria tsy nisy nampianatra azy momby izany. Na dia maty azy Lang ny taona 124 teo amin'ny 12 taonany, dia mbola nipetraka ho tantara miavaka indrindra eo amin'ny fahaveloman'olombelona ny fiainany. Marihana fa tsy nanambady ary tsy niteraka mihitsy Yvon Lang. Tany Oxford, lehilahy 13 taona, nitondra antsy no niditra ankeriny tao an-trano mpivady efa nahazo taona. Saika amaky ny trano Rezukul efa nahazo taona ny tenany, ka sendra dadabe mpanao boxa fahiny. Tsy taitra ny tompo-trano, katroka ady totondro taloha Frank Corty, izay 17 taona ankehitriny. Vetivety monja no nanalany antsy teny amin'ilay Jolahy. Rehefa afaka ny antsy, dia nomeny totondro maromaro ny vavany sy ny masony. Nomelohy ny fitsarany ilay mpangalatra niditra ankeriny, i Frank Corty kosa lasa nalaza tao an-tanàna. Ny misterin'ny fanorenana ny piramida ny Khufu tao Khéops faritra ao Egypte. Manaitra amin'ny habeny sy ny fahitsiny ny piramida lehibe ao Khéops, izay fantatra amin'ny anarana hoe piramida ny Khufu. Manodidina ny 4 sy 4 tapitrisa ny vady namboarina, milanja 2 ka hatramin'ny 70 taona nisanisany. Tena marina ny fanorenana azy, satria 1 santimetatra monja ny fahadisoana amin'ny fotony. Mahavariana ihany koa ny fahitsiny amin'ny lafiny avaratra, izay sarotra tanterahana amin'ny teknôlôjia ankehitriny. 570 sy 400 taona no ilaina. 570 sy 400 taona no ilaina namboarana toy izao raha vatura isan'andro no napetraka. Milaza nefa ny arkeolôjia fa vita tao anatin'ny 10 taona monja izany. Midika izany fa vatura isaky ny minitra no napetraka mandritra ny 10 ora isan'ora. Midika izany fa vatura isaky ny minitra no napetraka mandritra ny 10 ora isan'andro. Mampametra-panontaniana ny fahafahan'ny fitaovana sy ny fomba fanao tamin'izany fotoana izany anatanteraka asa goavana toy izao. Mbola manjavozavo ny fanazavana marina momba ny fomba sy ny fotoana ny tena nanamboarana ny piramida ny Khufu, na dia ekena aza fa olona tao amin'ny faritra nanorina azy. Misy manombana fa mety nisy fahalalana na teknôlôjia avolenta nampiasaina izay tsy voarakitra amin'ny tantara ofisialy. Izany no mahatonga ny piramida lehibe ao Khéops ho loharano ny mistera sy ady hevitra hatramin'izao. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ireo namana mpanao gazety sy ny teknisiana nafahana nianaka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Ny tena kosa mimetraka ny soavatsara tompoko lasy sy tompoko vavy.